Velotaraina kosa ankehitriny ireo mpitarika ny klioba na ihany koa ny mpanazatra tanora izay mampiasa ny kianja eny Maremasay eny. Misy namefy moa ny tany ary dia misy ny manototra izany tany izany amin'izao fotoana izao izay tsy ankasitrahan'izy ireo. Nidina anjery fotony zava-nisy teny an-toerana ny solombavambahoaka voafidy tao anatin'ny boribory tany fahadimy Andriamatoa Naivra Olodinina ary nitondra ny fanohikeviny tenany malona izay tranga izay rahantsika ny tato-baovao. Hatramin'ny volana Jona teo no nisy ny asa fanotofana tany atao amin'ity kianjany Masay izay 20 taona mahery zao nampiasan'ireo klioba mpitaiza tanora azy amin'ny fandraisana fifaninanana amin'ny baolina kitra sy fampiasan'ny sekoly anaovana ny taranja fanatanjahantena. Tsy nahazo fampilazana mialoha mikasika ity fanotofana tany ity ireo mpampiasa ny toerana. Vokany tapaka tenatena ny fifaninanana izay tokony ho raisina teto izay novinavinaina ho any amin'ny volana Novambra izao no anatanterahana ny lalao famaranana. Fony mbola minimum za zao 40 taona ny terrain voalohany zany aloha dia nitsivalana vato dia nisy tranona mpeon'ny Sonoa teo any Sonoa mantsy hoe malaza any Sonoa le tany voalohany tatsy dia narodany commune mihitsy aloha ary nahitany zany zay narodany commune aloha zany le trano teo dia teo ny terrain dia lasa indray zany le ilany ity zany le rasa nanaovana an'le parc Maremasay dia nivadika anakato indray zany zao ny terrain dia io indray izy io zany lasa ny hoe naza aloha ny heninay tompony karanao amin'ny naza. Izay ny heninay zalay kosa asorona koa sisio ndresaka fa tonga dia mahitsy amin'ny teny hoe tsy nisy fampilazana koa tamin'ilay tanora fa avy dia tonga dia namefy. Dia teo zany moa Tournois mbola nandeha dia tapaka tena ny hatramin'izao mbola tsy nitohy ka ilaina le kianja mba ilalovan'ny tanora tsy hironany amin'ny zava-mahadoelina sanatria tsika zany amin'izao fotoana izao indrindra fa tsika malagasy sy ny tanora rehetra izay mitovy amiko zany. Nametraka fitaraina teo anivon'ny Voamera-Panady ato mikasika ny fananantany ao anivon'ny Antenimera-Pirenena moa ireo ekipa 20 mampiasa ny toerana tamin'ny andro ny 20 Jona teo. Ny Voamera kosa dia napita dika mitovy amin'ny fitaraina teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay mpitantana ny toerana saingy tsy nahazo valy-mahafa-po hatreto. Nanamarika nefa ny filohan'ny Voamera ny solombavambahoaka Naivra Olodinina fa mbola mitsahatra ny fanotofana tany atao anatin'ny faripadidinina ny commune Antananarivo renivohitra anefa tsy mbola misy ny fandraisana fepetra mifanaraka an'izay ho an'ny eto amin'ity kianja ity. 20 taona mahery tia terrain baolina foana malala an'izany hoe association teto gaga izahay maheno fa misy manototra eto nahazo alalana sa tsy nahazo. Za tonga eto dia président ny enquête parlementaire sady député ny 5e dikan'izay tonga eto zay mitondra anareo mpanao gazety mijery io bureau io zao ary ny bureau anankiray fanontaniana izy anamian'io tany ity satria ity dia tamin'ny mpanjakana ito fahalalana ity ary nanaovana baolina naninona izy namia lalana nanototra an'io ka rehefa vahoaka misy vahoaka anay mba manototra kely 2 mètres carrés fotsiny anaovany trano azo fa raha tany akondro varotany dite sy mofo ambony amaniny anaovany commune azy dia lazaina fa io indray raha Olodinina fa mampianatra olona tsy anara-dalàna ka zay anytany zay nitady ny tompony teo aizany autorisation tamin'ireny koa. Nankasitraka ny fandraisana fepetra mikasika ny asa fanotofana tany misy izay manatanteraka amin'ny faritra hafa ety Maremasay ity solombavambahoaka ity ary miantso ny fandraisana andraikitra mitovy ho amin'izay ihany koa amin'ireo fanotofana tany rehetra toy ity fanotofana tany izay misy atao amin'ny kianjany Maremasay ity.